Mbola faly tafaradalana aminao indray ny tenako ato anatin'izao fampalalambavao faharoa ny fahitalavitry matv izao tompolahy tompoko vavy manatitra ny araba ary manasanao avy hatrany aloha fantatra anaraka ny vaovaontsika ary ampahafantarina anao etona ihany koa moa ireo vaovao isan'ny isongadina natolotra ny fampanoavana androany ary ny kandidan'ny Avotra ho an'ny Firenena Taorian'ny Laza Razafiarison mety isy ny etsika sabotsy mainty ny sabotsy ho avy izao raha ny fanazavana nomeny avy eo anivon'ny mpitandrony avy eo anivon'ny mpitandrony filaminana ao anatin'ny emoreg ny ena telo isanjato kosa ny isan'ireo mpiadina hiatrika ny fanadihadihana BEPC raha oharina tamin'ny taondasa ny taona 2024 avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika isantarantsika ny ity fampahalalam-baovao ity. Taorian'ny fanadihadihana izay nataon'ny zandarimariam-pirenena dia natolotra ny fampanoavana androany ny kandidan'ny Avotra ho an'ny Firenena Laza Razafiarison ity kandida ity izay Naiditra am-ponja vonjimaika nanomboka tamin'ity androany ity tatitra hoentin'ny vola ravoavy eo amin'ny sary tsiry Sakotarson. Raha fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany takin'ny antoko Avotra ho an'ny Firenena tanterahana androany 4 Jolay dia fidirana ponja no azon'izy ireo. Niditra ponja vonjimaika eny fonjana tany mora ny kandida natolotra ity atoko ity Andriamatoa Laza Razafiarison niaraka tamin'ireo olona 7 mpiambina azy ary ny samborina niaraka taminy teny Analakely omaly 13 Jolay. Tokony tamin'ny manodidina ny iray ora ny tonga teny amin'ny lampam-fisarana nosy ny fiara-nitondra n'Andriamatoa Laza Razafiarison sy ny namany. Avy hatrany dia niatrika amin'ny fampanoavana izy ireo ary tany amin'ny 3 ora no nivoaka ny didy izay navoaka amin'ny tsara ary tamin'io ihany koa nanaova mpitandro filaminana fihaonana tamin'ny mpanao gazety ary nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny fanapa-kevitry ny fitsarana. Nanoatoana ny fifamoivoizana ary efa saika nisy misy aza andian'olona anao fanadihadihana. Voalohany aloha dia tsisy ny ataontsika efa mizan-dalana mikasika ny alatsinainy iny. Voatery izay atao fitandrona filaminana izay amafisinay foana fa ny anjara andraikitra anay amampitandro filaminanay dia mitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana miaro ny olona sy ny fananana. Hita nefa tamin'ny latsinainy dia voatohitoana ny filaminana, voatohitoana ny fifamoivoizana, voatohitoana ny asan'olona satria Analakely dia fantatsika fa ifamoivoizan'ny fiarakodia, ifamoivoizan'ny olona, ifamoivoizan'ny takalo ara-barotra. Betsaka nefa tsy niasa. Voatery nanidy ny mangazay. Betsaka mivarotra madinika amolon-dalana, voatery nangorona ny entana izay misy fatiantoka, izay misy fiantraikany amin'ny fiainany. Eo anatrehan'izay dia niraisina ny andraikitra dia niravana iny fihetsiketsena iny. Efa nisy ny fampitandremana hoe izay mitarika olona etsiketsika andalambe dia tofona andraikitra tanteraka amin'izay fisarivovoroana mety hatrangana io fitondrana olona andalambe io. Ny atalata dia mbola nisy ihany ary izahay moa tsy miasa fotsiny hoe mandahatra miaramila na polisy ny gendarme fa misy ihany koa ny ataontsika hoe le mandeha renseignement tenatena izay efa nahatsikaritra fa efa misy ny omakomana hanao ny fandrombana. Dia voatery nanao an'iny arrestation izy. Mikasika ny fomba nisamborany jesisa n'Andriamatoa Laza Razafiarison omaly dia nitondra fanazavana ny lehibe ny CIRGN. Ny fisamboran'olona dia miakina amin'izay ataontsika hoe réaction'olona eo am-panamborana azy sy ny réaction manodidina. Raha tsotsotra moa hoe andao ianao ka mandeha izy dia mandeha tsotsoka hoe amin'olo-mala zany zay nilazana azy. Fa raha misy kosa résistance fanoerana dia tsy maintsy mampiasa izay ahafahana mitondra azy ny tandron'ny filaminana. Ka izay ny antony nahatonga an'iny nisy ny fanoerana, nisy ny résistance na teo amin'ilay olona na teo amin'ny olona nanodidina azy. Ny zavatra tsy maintsy atao dia mitondra aingana dia aingana reny olona reny ny alany ny toerana iny satria raha naharitra teo iny dia mety hiteraka zavatra hafa. Fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazona lalana fa notohanana ny filaminam-bahoaka fampana sy fikasihan-tanana mpitandro filaminana nandritra ny hetsika izay nitanterahana ny alatsinainy lasa teo no antony nitazomana n'Andriamatoa Laza Razafiarison. Toy izao kosa ny nambaran'ny filohan'ny atoko Avotra ho an'ny Firenena Taorian'ny fivoahan'ny fanapa-kevitry ny fampanoavana. Tsy misy sahatra ambara Avotra ho an'ny Firenena foto-kevitra fanjoroana ireny sahatra tsotra fotsiny hoe reny décision voaka isaorana iny fitsarana
satria vetivetika ihany amin'ny zomaly atsika dia eo tandray fitsarana. Arak'izany dia ny zoma ho avy izao no anatanterahana fitsarana ny raharaha Laza Razafiarison.